Ankavaliana sy ampitiavana indray tompoko lasa tompoko vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'ity takarivany alatsinainy ity ho amin'ity androany ity isika eto amin'ny fandarana dinika dia roa indray ny vahintsika aloha zany iresadresaka sy tafatafa mahakasika ny fiainam-pirenena misy an'Andriamatoa Marcelin Razanakoto avy amin'ny G5 nanaiky ny vahiny sy nasaina ato anatin'izao fandarana izao akasitany anao tompoko nanaiky nasain'ny fandarana dinika. Miarahaba ny MPS ny teknika, miarahaba ihany koa ny mpijery rehetra ny tokantrano. Ato ankilany da Jean-Pierre avy amin'ny FLN na ny Front de Libéralisation Libération Nationale zafatompoko dia misaotra ihany koa nanaiky vahiny sy tafatafa ato anatin'ny fandarana dinika. Hevitra dia miarahaba ny mpiasa ny MBS rehetrarehetra dia misaotra amin'ny fanasana. Arak'izay fiainam-pirenena no manatona ny fotoana raha napetraka nyity taona 2023 ity resa amin'izao fotoana izao ihany koa nefa mandeha ny resa mahakasika ny ataontsika hoe mihita sy ny sision'ny-resaka any amin'izay tetezamity izay isika Andriamakoto avy amin'ny G5 manao ny fahaitam-pirenena mirona hoe ndeha izay isika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra na izy 5 aloha ry mena fa imbona-kevitra amina vondrona rehetrarehetra parti politika maro ny tsy rosoa amin'izany tetezamita. Izany tetezamita zany amin'izao fotoana izao fa ny mivoy an'io tetezamita io ny mpanohatra rehetra sasatsasany miaraka amin'ny fitondrana na ireo le hery avoany dia tsy misy miresaka n'izany tetezamita zany. Agaga, tena mahagaga anay ny mahita hoe isaky misy olona avy amin'ny fitondrana na député io na olon-tsondram-panjakana io na direkta mihitsy io dia samy fa ny mpanohatra dia mitady tetezamita. Andriamatoa tetezamita izay ahoana ny fahitanareo anazy? Ia, ny tetezamita ny fahitanay ny tetezamita hatramin'izay dia marina potika ny firenena vokatr'izay tetezamita nisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha misy zavatra tena namotika an'ity firenena ity dia izay fisiany izay tetezamita izay. Ny olona rehetrarehetra tao anatin'ny tetezamita rehetrarehetra dia tsy conscient fa namimba ny firenena izy indraindray. Nefa fantatra mazava tsara fa ny tetezamita rehetrarehetra nisy teto hatramin'izay zarana sisa. Ka tsy andro any andao omena fahefana malalaka amin'indray ireto mpitondra ankehitriny rehetra satria fantatsika foana fa ny tetezamita tsy misy voafehy amin'ny daniny kibony ataony izay mpitondra rehetrarehetra tetezamita. Izany hoe ny manahirany satria mitovy toe-tsaina ilay mpanao politika tetezamita. Ho anay zany raha isy zany any aoriana any fa antony tena tsy azo anoarana lehibe satria hatreto aminay fidianana no hatrehan'ny firenena satria ho tapitra ny mandany filoham-pirenena. Fa izay tsy makasitraka mihitsy na endrininona na endrininona na inona na inona na inona mety hampihembotra ny fifidianana na dia ray andro aza. Aleonay ary mieritreritra ny firenena mandeha amin'ny fifidianana amin'ny lalam-pifidianana fa fantatra io fa maro ny halatra azo atao aminy satria ny miady sy ny miaro amin'ny halatra azo atao amin'ny lalam-pifidianana io dia azo atao tsara satria efa hitanao teo laiko pitsopitso ny halatra rehetrarehetra. Fa raha izao indray mbola anampy na dia ray segondra zany fa eofana ho an'ny mpitondra ankehitriny izay efa tena mamotika ny firenena io kosa ao anatin'izany ny FLN ary tsy anaiky ny rosoana amin'izany mihitsy. Iverina kely aminao Andriamatoa Marcelin Razanakoto mahakasika an'ilay concertation manahoana ny mety hoe hoentikendrika izy io zavatra io ve tsy mety ho atahorana amina resaka hoe hitondra amin'izay tetezamita izay ihany satria efa kely ilay fotoana ananantsika amin'izao fotoana izao raha hiroso amin'ilay fifidianana isika. Ny concertation tsy voatery anakirotana ny fifidianana. Ny concertation zany ange raha manao any amin'ny région anao na any amin'ny commune na any amin'ny district pour 5 jours ange zany
collecte d'idées. Inona ny zavatra tsy mety any aminareo, inona ny zavatra manahirana anareo, inona ny zavatra manjoa anareo. 4 jours zay dia vita. Miakatra ty Antananarivo reo 5 jours maximum dia mivoaka ny résolution. Ny endriky ny concertation raha aminay manokana dia tokony ny fanjakana no mikarakara ny daty sy ny toerana nanaovana azy ary ny lôzistika rehetra. Fa tsy ny fanjakana kosa no mibaiko ao anatin'ilay izy. Omena ataoko hoe ny FFKM, ataoko hoe ninona ny KMF koa hoe tsy fantatro hoe omena association izy io tena hitantana azy ho madio. Ao anatin'izay misy mpanao politika, mpanohatra, misy mpanao politika avy amin'ny fitondrana manara-maso ny zavatra rehetrarehetra tranga eo mba tsy hisy tsony ilay tamin'ny farany hoe aoka izay hony fa mirava ity zavatra ity zay mantsy teny midina ary tsisy mahavita an'izay teny midina izay raha tsy ny olona au pouvoir ihany. Ka izy io tsy manakana ninina io raha ohatra nge zao ka ny teny moa ny FFKM zao hoe amoron'ny mpanao politika volana May. Herinandro sisa andrasantsika amin'ity volana May ity dia ho tapitra ity volana May ity dia ho hita eo hoe inona indray zany no lazainy ny FFKM. Misy zany ny zavatra mampiahiahy amin'izay zavatra izay. Maninona no 4 marsa izy iny 29 marsa no mivory ny FFKM national. FFKM national moa ahitana hatrany amin'ny 260 300 sa 260 avy any amin'ny région rehetra miakatra eto Antananarivo. Mivory reo 28 29 30 31 dia maninona mars io aty amin'ny volana May izy vao milaza ampiantso ny mpanao politika. Tsy maintsy mpanao politika mantsy no acteur amin'izany. Zao tsika zao efa mamaraparana herinandro sisa dia farana amin'ny volana May mbola tsy tonga ilay fiantsona. Zay G5 dia mandodina an'ireo FFKM reo ahoana ihany. Dia io indray ny FFKM efa mamoaka hoe amory anareo mpanao politika izay amin'ny volana May dia mieritreritra anao an'ilay concertation nationale amin'ny volana Août. Zay no atahorana. Zay no atahorana ozy hoe sao dia hanimba an'ilay datim-pifidianana. Fa io concertation nationale io raha tena organisenao tsara io ka na ataonao anatin'ny 26 juin io tsy ny vahoaka nge no manao an'ilay concertation nationale. Fa raha any amin'ny région izy dia olona voatendry avy any amin'ny fokontany commune, région, district. Raha eto Antananarivo izy dia mpanao politika ny maro solitena avy any amin'ireny faritra reny. Ka na ireo solitena reo raha tena olona manana conviction reo tsy mieritreritra ny andeha irevy na andeha ampilalao zaza amin'izany 26 juin zany. Alohan'ny olona anao fety eo fa ny concertation ary mandeha. Tsy manimba ninina zany ary tsy mitondra any amina transition. Zany hoe mitaky ny anatanterana izy mialoha ny fifidianana ary zay no mahatonga ny G5 miteny hoe aroso ny fifidianana araka mivoalaza ny lalam-panorenana fa diovy aloha ny tokotany ilalaovana. Zay tsy hitako izay manakana fifidianana amin'izany. Vita amin'izay io ao anatiny io efa voaresaka koa ny lalam-pifidianana vaovao. Mandeha any amin'ny antenimieram-pirenena io ho fidiana. Raha sanatry tsy lany io isorana ihany ty zavatra misy eto ty. Nefany antenaina ihany fa ho lany io raha tena atao satria tsisy maro anisa tsony amin'ny Assemblée nationale zao. Vao maly ihany fa nena tamin'ny député IRD. Ahoana ilay tsy inona vaovao? Tsy hita tsony zoko fa zao efa nahiliky ny olona zao. IRD no nilatsahan'izany olona zany. Zao efa nahiliky ny olona zao. Alisany ve hoaly tsy dia mety ahiliky ny olona. Atao ahoana raha ozy? Tsisy tsony ny majorité nefany raha ilaina satria tsy maintsy ny chambre basse haute no andany an'izany lalàna zany dia tsy mampaninina indray raha ohatra ka ravana reo dia aleo ataon'ny gouvernement ny fandaniana ny lalàna.
satria ny antony mety ampisavorovoro raha tetezamita mantsy io a de natao hoe fitondrana tetezamita io ka rehefa lany io de lany eo fa ny olona am'izao fotoan'izao matahotra an'le majorité raha iverenako zao le resaka transition teo ny tena atahorany ada mantsy ny FLN de hoe hidikiditra eo daholo io olona rehetrarehetra io raha iza zany no mitantana ka ho asiny io de ataoko fa tsisy karama tsy misy concarde tsy misy carte fa olona manana conviction ivory eo anatin'ny 2 volana de mety ahazo indemnité ana sakafo fa ny mampiazakazaka ny olona ange io karama io tamin'ny CT zao CT voalohany tam'zany tamin'ny tetezamita nahatratratra any amin'ny 18 millions de francs de ny tetezamita faharoa rehefa nitarina 700 de mbola nahatratratra any amin'ny 10 millions latsaka de francs io mampiazakazaka ny olona ary misy olona mandoa ekolazy mihitsy ty mba ampidiro ao fa raha izao zao ny filoham-pirenena ny miantso hoe eny ary hiditra amin'ny rafitra tetezamita tsika miantso ny vahoaka miantso anareo mpanao politika hiditra ao anatin'ny chambre basse chambre haute fa tsisy karama ao tsisy concarde ao tsisy carte ao ny carte mantsy de milaza hoe didina ny force rehetrarehetra anome tanana nyty olona ity raha misy zavatra manahirana azy ka hanamaivana an'izany zavatra manahiran'izany lasa ny zalahy za tao za aloha tsy tena hay an'izany loatra tonga amin'ny tribunal de CT de fa matahotra ny olona hoe olona tetezamita tony zany mandeha tamin'ireny fotoana reny raha namoaka vary tany Tamatavy carte matavavoaka vary amatona ka zay mantsy mitondra rongony ianao anaty tomobilinao le mpanao politika any mahatonga an'izao zavatra rehetra zao non diso zany tena tsy mpanao politika mihitsy ny mpanao politika ny voaendrikendrika eto fetonge mbola tsy nisy mpanao politika nitondra fanjakana alaivo ny tantara nanomboka 1960 aloha ataontsika hoe tsy raisitsika ny 60 mbola kely voateraka zay tamin'izany fa raisitsika eo amin'ny 72 ny mpanao politika mantsy tsy manambola ny mpanao politika fa raha mpanao politika ny manambola mpanao politika ny tena manana projet de société manana viny hitondrana nyty fireneny ty iverina kely amin'le resaka concertation Andriamatoa Marcelin raha zanakoto misy hevitra ve raha tsy diso nametraka ultimatum ianareo no mahakasika ny tokony hirosoana amin'ny resaka concertation manahoana no mety zavatra hitranga zany ao aorianan'izay raha toka tsisy firosoana am'izay hidina an-dalambe no fitakiana an-dalambe zay ary ny fitakiana an-dalambe tarika kolaka ihany de ho any amin'ny tetezamita tsika raha ny fitakiana an-dalambe zay mantsy le mahavoany le toetsaitsika gasy tsika gasy ozy za tsy hanavaka ny mpanao politika sy ninona sy ninona fa tsika gasy ozy raha vao mba hilatsaka anao fitakiana an-dalambe de eritreretinao fanonganam-panjakana zay fa azo atao ary voaro ny lalam-panorenana tsara ny midina an-dalambe manao fitakiana voaro zay tsy hidina an-dalambe anao korotana na hidina an-dalambe anonga-panjakana fa mety io tsy lahatra eny amin'ny avenue mety tsy lahatra eny anosy io fa ny fidinana an-dalambe misy karazany mbola eo mpandinihan' zay inona le stratégie hoentsika amin'ny fidinana an-dalambe manantena kosa zay satria zay niantso ny fitondram-panjakana niantso ny folo alin-da amin'ny mahamalagasy an'ireo folo alin-da reo ireo folo alin-da reo nge za zao mipetraka eto Nosy-Patrana eto fa raha kely indrindra ny polisy gendarme sy miaramila mipetraka eto efa any amin'ny 9 na 10 zany hoe vahoaka reo manana ny fiainany aty anaty tanàna aty fa tsy hoe olona tonga lafatra be ka asaina manapoaka de manapoaka zany zavatra mampalahelo ary zavatra nitranga zany tamin'ny 2009 nisy an'ireny gendarme naratra nisy niandry teny amin'ny tanàna andrasan'ny olona fotsiny vidiny nisy raha tsy diso totra nisy trano anankitelo izy zay may
rafitra ny nampitandro filaminana tamin'izany fotoana zany ka tokony mba anina zay nanao antso mihitsy amin'ny folo alin-dahy tandroka ary nivozina izy eto fa tsy vozina ary mitandroka zao mantsy ny folo alin-dahy de eritrereto hoe tsy akala manjana akory fa fifampiarabana tratry ny taona anaty trano de fa force ny manodidina anio mampalahelo zany zavatra zany olona ifampiaraba tratry ny taona zany toe-tsaina tokony hovany zany za eto de miantso ny filoham-pirenena miantso an'ireo mpitarika ny folo alin-dahy telo ny rahalahy mianakareo vahoaka ianareo de andao mba hiaraka isalahy amin'ny vahoaka andao indray mivahoaka arovana raha misy zavatra tsy mety ataon'ny vahoaka gatrao raha misy koa zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana mba aminareo mienjana hoe tsy mety ty ataonao ty fa zay nge vahoaka any anaty tanàny Andriamatoa Iada Jean Pierre mahakasika an'izay ataontsika hoe fimpitoana izay efa maromaro ihany ny fitakinany hoe sina ny fidinika concertation ny fikitiana lalam-pifidianana sy ny zavatra maro samihafa manahoana kosa ny mahakasika an'izay hoe raha ho tonga raha zay ohatra ny hoe ultimatum napetraka ry zareo zay 5 zay ohatra no raisitsika mahakasika an'izay mety ho vahaolana ve zay fitakina nataontsika hoe andalam-be satria efa maromaro ihany nataontsika hoe saika etsiketsika voasakatsakana ka mety atahorana hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena mety ho vahaolana ve zay sa ahoana ihany koa mety ho paikady afahantsika tsy maintsy hoe miroso amin'ny ataontsika hoe na ny fifidianana mbola manala saly io ny foto-kevin-dehibe ny raha natao amin'ny fanoherana ary mbola angatahana hatramin'ny ankehitriny de ny inclusivité tsy fanavahana an'izany izy noho izany rehefa misy endrika fanavahana de tsy anatin'izay ny FLN na olona ray na olona roa ny ilika ao de fa tsy ao anatin'izay ny FLN satria ny FLN de anisan'ny tsy mazaka ilika ohatra ny nataon'ny seni tamin'ny fietsonitry fivoriana nataony reny tsy zakanay reny tsy mety aminay reny rehefa ilika zay de tsy an'ny malagasy io zany izay no mahatonga anay zay tsy mba miray hevitra amin'ny olona manana heritreritra n'zany nini zany tsy zany eto amin'ity fireneny ity tokony tsisy an'izany anisan'ny zavatra iray namotika an'ity fireneny ity izany satria raha tamin'ny 2013 tsy nasiana nini de ny fifidianana natao tamin'ny 2018 io ny vita tamin'ny 2013 fifanindranana ny Andriamatoa Filoha Ravalomanina sy fifanindranana ny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina fa itsika tsy nitana ny souveraineté nationale tsika zany mafront de ny FLN tsy nitanany zany tsika na refo teo anatrehan'izany ny olona rehetra mpanao politika nandray anjara tamin'ny tetezamity na refo tanteraka teo anatrehan'ny fibaiko ny olona ivelan'ny firenena ingérence fotsiny tsotro zao de ny ekena satria misy toerana misy vola zay ndray kosa tsy mba ao anatin'izany ary tsy manaiky an'izany mihitsy ka raha izany no asianao raha pitso rafakapitso tsy namanao am'izany tsy le FLN tsy miditra am'izany resaka zany na olona ray ara ilika ary izany no mahatonga anay hatramin'ny androany miady mafy am'ty resaka refonte ty hoe aleo mba ho tafatsofoka ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny olona tsy irairay eny fa ny anay reny mpamboly any anaty ravikazo reny ary zay tsy mahare radio tsy mba misy tele tsy mba misy telefona tsy afaka na de mifampiresaka ary satria raha senda mifamory akalamanjana any ambanivohitra voararany lalàna navoakan'ny ministerany ny atotany any ambanivohitra ny tsisy fionana afa-tsy eny akalamanjany raha ifampiresaka momba ny raharam-pireneny fa voararany lalàna zany tsy misy sehatra apetraky ny fanjakana ifampiresahan'ny olona tsy akalamanjana ahafahana mifampiresaka ny resaka momba ny politika eto amin'ny tany sy ny fanjakana anefany raha rany tsy afaka anao akalamanjana le olona de izay ny fanoliany zay tsy ekeny ny FLN mihitsy zany satria aminay ny olona rehetrarehetra de tokony handray anjara mavitrika afaka mandray anjara mavitrika malalaka ary omena azy ny fahafahana mandray anjara am'izany ohatra fotsiny hoe hatramin'ny androany ange tsy mba misy zany hoe andro tsy asana mba hahafahan'ny olona mandeha misoratra anarana ny anaty lisy mpifidianany kizy miasa latsinainy talatalarobilaka misy zoma sabotsy lady izy mivavaka aiza anao ny ratanao azy
efa karazana fanakanany zany fa raha tena apetrakitsika ny tsy fanoliana ny olona omeo andro ray na andro roa ny olona iray handehana ny soratra anarana ao anaty lisym-pifidianana zay izy raha tsy mandeha izy amin'iny amina ipony zany satria ny atsika eto mbola volontaria de amina ipony zany tsy maninona ny faharoa manarakaraka an'izany ny resaka concertation nationale tao anatin'ny fanoerana ny dinika tokony ho atao efa tany amin'ny taona 2021 nidina nakaty teo amin'ny taona 2022 ny tena ny amafy ny fieritseretana ny tokony isiny fifampidiniana mahakasika ny tokony ho lalàna ho politika apetraka eto amin'ity tany sy ny fanjakana ty satria nahita teo fa tena efa mipotika tanteraka ny fiarahamonina amin'ny lafiny rehetra indrindra fa eo amin'ny resaka fifampitondrana isam-batan'olona ny resaka mombany sosialy ny resaka mombany ekonomia nisy andreny aretiny reny dia mazava ho azy ny firenena ny aratratra tamintsika de nanana an'izany atao hoe relance économique zany hoe tokony nisy fifampidiniana ho ataony ny mpiray firenena handiniana ny hevitra rehetrarehetra tokony nafa ny fanjakana mitondra ny tany sy ny fanjakana hamoramora kokoa ny adina trehana efa nidina foana zany ny hatram'izay ary nanao be mareny ny ty fitondrany ty tsy ny rarahany zany hatramin'ny anio fa ankehitriny kosa ny concertation nationale ny fampidiniana atao de tsy ny fampidiniana intsony mahakasika an'izany satria efa fantatsika tsara fa ny fifidianana filopirenena de andeha atsoatsy afaka embolana valo volana ny filopirenena zay filopirenena mirotsaka am'ireo filopirenena rehetrarehetra reo de io tokony ho filopirenena avy amina parti politika zay manana n'lay atao hoe projet de société vinam-piarahamonina hitondrany ny tany sy ny fanjakana afaka hazavainy tsara amin'ny vahoaka izany projet de société an'izany mba hahafantaran'ny vahoaka hoe mety aminy na tsia ilay projet de société ny tsy mety manko de hoe amin'ny fotoana fohy ray volana hanaovana ny fampieleza-kevitra fotsiny izy no afaka manazava an'izany zay tokony ho ataony andavanandro nefa zany asa izany ny tena tsy anekeko lay fanapaha-kevitra ny fandrarana ataony ministry ny atany io satria izao ny fotoana ho entiny ny antoko politika manazava ireo vinam-piarahamonina rehetrarehetra tia ny hitondrany tany sy ny fanjakana amin'ny fitondrana eo raha hanao tsika fampidiniana concertation nationale ka misy filopirenena lany ao raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra efa nomaniny dia mazava ho azy fa lasa ohatra ny fokonando rehetrarehetra nisy hatramin'izay teto diniana faranana aprimina satria ilay filo manana foana ny vinam-piarahamonina natolony hitondrany ny tany sy ny fanjakana ankehitriny zany ny dinika tokony ho atao dia mifarana hatreo amin'ny hoe ireo endrika alatra barofo natao tamin'ny fifidianana teo aloha dia misy ary fantatra ary tokony hametrahana lalàna mpifidianana vaovao ahafahana miala am'izany satria io lay faritra maloto ilay fahafahany olona eo amin'ny fitondrana manodikodina ny voka-pifidianana itsika efa mieritreritra ankehitriny fa isy fifidianana de izay kadra ao amin'ny fifidianana zay no tena ilana feikevitra tsy iverena n'lay alatra tsy iverena n'lay fanoliana tsy iverena n'lay fanodikodonana ny safidim-bahoaka ary tsy iverena ny fampantanina olona tsy lany nanjary lany tampoka zay zany no ilaina n'le concertation satria mazava ho azy lay fitantanana ny fifidianana ankehitriny de io rahantsika mahita io fa dia ny fanjakana iray manontolo no mitantana azy mamolavola azy mitondra azy am'izay tiany anaovana azy ary rahantsika mahita fa naresaka daty fotsiny azany de efa anehoany heriny fa tsy misy ninona mandeha io ratsy izy no miteny fanehoana hery fotsiny ihany io izany zavadrany zany tokony hodiniany fa ny concertation nationale raha efa mandeha eo ka apetraka ao eo ka tsy misy cadre mazava teteza mitatra
satria tsisy cadre mazava. Ny olona nge na iza zany miteny hoe tsy mazava nge ny fangatahantsika amin'ilay dinika ao atao hoe inona lay dinika ao atao atraizany fetrany inona nampanaovina ny FFKM zao le izy ny ray indray mandreny FFKM de fa nilaza fa io de tsy maintsy manaraka ny zay rindran-damina sy fanapahan-kevitra raisinay fa rehefa tsy zay de mijanona. De zany zavatra zany tsy nisy mpanao politika ny resaka taminy hoe ohatr'izao ny olana ara-politika misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tokony hovahana. Lasa rehefa enonao ny rehetrarehetra miteny resaka sosialy, miteny resaka ekônômia, miteny miverina ary am'ilay natsanganay taloha mahitsy tary am'le hoe etsika ho amin'ny fanorenana io fotony ilay fangatahana. Nefany fantatra tsara tam'izany fa nietsika ho an'ny fanorenana io fotony de nitakina mihitsy teteza mity satria fantatra fa tsy maintsy anatina fotoana lava no ahafahana manatanteraka an'izany. Ary zany ary fantatra tsara fa tsy ho vita tao anatin'ny 17 volana fa mba farafaratsiny hoe misy ampahany tafapetraka de izay mpitondra lany eo no nanao azy. Plasy toko vavy mamarana ny fandarana sika mbola maro ny zavatra tokony ho resana kanefa voafetra ny fotoana antenaitsika ny iverenan'izy morala eo ny dinika izao amin'ny fotoana manaraka indray resahana e fiainam-pirenena izay tapitra ny mitraka ny mandrapitafy fa toko lasy toko vavy.